ry mpiaino malala amin'ny anaran' Jesosy fitompo avany Nazareta no iarabako aminareo dia faly mandray nareo indray ny tenako miaraba anareo ary ianareo koa dia izay faliana iaino zao fandarana zao dia faly miaraba anareo nampandroso zao fandarana zao ny tokantranonareo tsirairay afaka dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra dia samy tain'Andriamanitra tsika tain'Andriamanitra koa ianareo zay miaino ny tokantranonareo ary Andriamanitra ny fiadanany ho amintsika rehetra araka ny teny Jesosy hoe naiza naiza torinareo zao filazantsara zao dia ambarao amin'ny fiadanako ka dia ho tanteraka ny tsarasan-davana araka zay zavatra efa nambarin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy ho amin'ny ankonantsika ary ny fianakavianantsika manontolo hivavaka isika ray masonao ianao no Andriamanitra dia Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba misaotranao zahay satria fitiavana mandrakizay nefa nitiavanao zao tontolo zao ary zany no namparitanao ny famindramponao mba tsisy hovery zay traminao fahasofianina mandrakizay ka dia misaotranao ny fahatanterahany fotoana ary dia manantena trano ny asan'ny fanamasinao zay hampahery anay ary koa hitondra fahazavany teny ary amelombelona ny fananay sy ampiona ny fonony mandrakariva dia amin'ny anaranao Jesosy tompo sy ny amin'ny rano naovana ny vavaka amen. Ry rasenabavy ry mpiaino malala saotran'Andriamanitra tsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra zay nazahoantsika mbola afaka mifankahery indray ka amin'ity androany ity dia hijery ny toy ny zavatra rehetra zay fa ndraintsika hatramin'izay ary zany no hanambarana amintsika ihany koa zay mpiaino mba hitondra fampaherezana ary koa sady fampiorena ny finoantsika hatrany eo amin'Andriamanitra. Tamin'ny farantsika nahitany amin'ny hoe Andriamanitra fitiavana tena tian'izao tontolo zao Andriamanitra tsy tia ny ainantsika ao anatin'ny fahoriana tsy tian'Andriamanitra ny tonga antsika mijaly mandrakizay hitantsika zany tany an'le hoe tonokiran'ny fitomaniana azafady toko fahatelo manao hoe tsy hanary mandrakizay ave tena tsy tian'Andriamanitra ho veritsika ary zay ny natonga an'Andriamanitra efa niporofona hatry ny fahagola fony vao nisy fahotana teo amin'izao tontolo zao dia nidin'Andriamanitra teny nitadiny Adama izy manao hoe Adamo aiza moa ianao ary ninninona zavatra tsy nety nataon'ny kaina koa satria kaina tsy naraka ny tenin'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny fanatitra zay atao an'Andriamanitra dia tsy maintsy misy raha zanak'ondry tsy misy kilema zany zay ray taona ny midina no tsy maintsy tenin'Andriamanitra kanefa ikaina nandeha araky ny fisainany araky ny fijery maha-olombelona azy zaho sy mpamboly ka inona ny maharatsy an'izany raha ohatra ka nivokatra tsara amin'ny zavatra rehetra namboleko no meko an'Andriamanitra kanefa zao tsy neken'Andriamanitra zay nivokany nialona ny ralany satria Abela dia mpiompy ary reo zanak'ondry tsy misy kilema zay tena tsara mihitsy nataony Abela fanatitra kanjo tezitra kaina inona zavatra nataon'Andriamanitra tsy nametsiny azy Andriamanitra tsy nanameloka ny kaina Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no nidina ny teny tamin'ny kaina hoe kaina nahoana ianao mitezitra nahoana ianao manjombo tare raha tsara toetra anao moa tsy miramirana vao izy Andriamanitra fa raha ratsy toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana eo ambaravarana ny ota ary ianao nitendreny faniriny kanefa ianao ny tokony hanapaka azy voalaza fa io fahatezerany kaina io zany dia zao naharaotiny teny hoe ota manandevo zay mbola jerevantsika koa ka natonga azy hamoniny rahalahinao ray taponao zao ve novononao amin'ny fotoana amin'ny andro anankiray zay mody tenenanao amin'ny rahalahinao hoe andeotsika amin'ny rahalahy ho any an-tsaha Abela dia tamin'ny fo madio mihitsy nga raha izany dia misy raharaha angamba mba ilain'ity rahalahiko ty amiko fanampiana amiko dia nandeha tamin'ny fo madio kanjo nandrasany amin'ny kendrotoana mihitsy ny amelezana ny rahalahiny rasany abavy tena hafa mihitsy ny fisainana ny olombelona raha voaniditra ny fahotana teo amin'izao tontolo zao ary hitantsika koa zany raha ohatra ka ny fotoana zay nanamborana an' Jesosy tamin'ny Jodasy nanome hevitra sainandreo olona zay nanaraka azy hoe zay oroako no izy sambory olona manoroka anao zao ve dia hanina toe-tsaina tahaka zany amadika anao dia hiteny amin'ireo olona zay efa nanaraka azy hoe sambory aza vela fa inona izy
hafahafa le toe-tsain'olombelona kanefa dia zao Andriamanitra araka ny ten'Andriamanitra tsy tonga iantsony marina fa tonga iantsony mpanota baibebaka ny olona ratsy ny tadiavan'Andriamanitra zay na tonga n'Andriamanitra nakany amin'ny Adama zay na tonga n'Andriamanitra nakany amin'ny Kaina ary teo ampanasa tongotra aza dia mbola nahavariana fa le olona madika an' Jesosy zao mbola nanina koa mbola misasany tongotra tahaka ny Petera le hoe raha ohatra ka mbola tsy hanoeniny akoho dia andahiny telo ianao Petera kanefa zao nana le fitiavana tao am' Jesosy mihitsy tsy niala tao am' Jesosy mihitsy io fitiavana io le olona zay anao ratsy aminy kanefa zao niaraka nina taminy niarana natsoboka tamin'ny mofo tao andovy teo am' jiosy ny olona zay miara-manatsoboka anao zany hoe miray vilia aminao zany de dikan'zany de zay olo sakaizy zany olo latiny zany kanefa de zao mahagaga fa zao zany ny teo atao ao-tsain'ny Jodasy tamin'ny fotoana nialy ny alakamisy zay anamborana an' Jesosy tamin'izay fotoana zay ka zay no jerevantsika ngay androany io Andriamanitra io rahalasina bavy raha ohatra ka tonga zanak'olona Jesosy tsy any amin'ny resaka tokom-pivavahana mihitsy ny mamay an'Andriamanitra raha mijerytsika zany le te hitantsika teto tamin'ny farany de hoe f'Andriamanitra tsy tonga am'izao tontolo zao hanameloko zao tontolo zao fa mba amin'izay zao tontolo zao ny hoe Andriamanitra tsy tonga teo am'izao tontolo zao ny dikan'izany de zao tsy resaka any amin'ny resaka tokom-pivavahana akory no izy fa zao le famonjena mihitsy ny mila fantarina satria rehefa fantatry ny olona le famonjena inon'ny olona le zavatra toriana ny zavatra kinendrin'Andriamanitra za tadiavan'Andriamanitra de zao ny atonga ny olona ho zanak'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo dia mazava ny tenin'Andriamanitra ao miresaka filazantsara moa tsika ary any am'le filazantsara zany ny tokony renesin'ny olona raha tena tia azo famonjena ny olona ary tia ny azo fiainana mandrak'zay de zao any am'le filazantsara saingy zao saritany ankehitriny de zao reo mpitondra fiavahana de misarika ny olona any anaraka azy amin'le tokom-piavahana misy azy mahatonga ny olona mitenina indray hoe ny anay ary inona ny anareo fangano makany an-danitra misy anaisy anareo ka rehefa tsoaninareo de tsoany zay rehefa makany zay de nareo kosa tsisany tsy misy an'zany Andriamanitra tsy mba manavakavaka fa tian'Andriamanitra ny olona rehetra araky ny teny hoe toy zao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao zao ny ten'Andriamanitra amin'ny Efesianina toko voalohany ary andiny fahatelo ambin'ny folo de vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe ao aminy ko ianareo ina moa ndra san'Andriamanitra zany hoe mitanjon'Andriamanitra de nahatonga antsika ao am' Jesosy ty tsy resaka tokom-pivavahany ty le hoe ao aminy ty la hoe mialatsiny raha ohatra hoe ao amin'ny tokom-pivavahana anankiray ohatra hoe Jesosy mamonjy na ara-pilazantsara na pentekôtista na protestanta na katolika hoe ao am' Jesosy ny tian'Andriamanitra resahana eto kanefa ahoana ny atonga na asy anao ao am' Jesosy de misy teny eo ao aminy ko ianareo rehefa rinareo ny tenin'ny fahamarinana mazany hoe misy hoe misy teny fahamarinana be deaibe ao am' baiboly saingy le teny fahamarinana zay tian'Andriamanitra resahana eto aloha inona le izy de toy zany eo hoe de ny filazantsara ny famonjena zany hoe ny atonga ny olona azo famonjena aloha hoe amantsa anareo samytory fahamarinana tenin'Andriamanitra daholo ny olona saingy zao le teny fahamarinana resahana eto nampino hoe filazantsara famonjena magaga le tenin'Andriamanitra ary zay ny anjahoantsika zao hoe teny filazantsara famonjena ndray zay indrindra ny antony sin'ny fandaharana ry rahalasana bavy ry tsy pri-piainy malala de toy zany ny apôstôly Paoly any le fanambarana eny ao aminy ko ianareo amin'ny anaran'i Jesosy rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araky ny teny fikasana tanjon'Andriamanitra zany de zao ny atonga antsika ho zanak'Andriamanitra andray ny fanahy masina tahaka an' Jesosy eo am'izao fiaina zao zanak'Andriamanitra tahaka an' Jesosy zay ny zavatra tanjon'Andriamanitra kanefa indraindray izy io avilin'ny olona ahoana ny mahatonga ny olona hoe mamily azy sarian'ny olona anaraka resakaresaka hoe zay resaka hoe atoko-pivavahana zay raha lasana bavy Jesosy nanamarina tsara mihitsy araky ny teny hoe tsy misy makany am'ray afa-tsy amin'izy afa-tsy amin'ny alalako amin'ny alalan'i Jesosy rery any ka ny atonga antsika ao am' Jesosy olon'Andriamanitra ny tiandrasahana eto ary atonga ny olona andray ny fanahy masina ary rehefa mandray ny fanahy masina ny olona de nivoaka zay ekena ho zanak'Andriamanitra izy zay ny tanjon'Andriamanitra zay raha lasany abavy ny filazantsara ny famonjena
zay ny ambarany tenin'andriamanitra. Inona hoe le filazantsara ny famonjena io koa ny ambaran'ny apôstôly paoly mihitsy araka ny hitako ao amin'ny galatiana toko 7 rehefa toriana le filazantsara ny famonjena ary anjarantsika tsirairay avy no miaino mamantatra mangataka ny saina avy amin'andriamanitra hoe zao zavatra ambara sy zavatra toriana zao ve hitondra famonjena ho ahy sa tsy. Galatiana toko 7 dia mazava ihany koa ny fanambaran'ny apôstôly paoly ho an'ny fiangona tao Galatia. Rehefa nitory izy dia tsy mba nitory zavatra hafa ny apôstôly paoly, tsy ny mamaika azy mihitsy ny anarana toko-pivavahana fikambanana fa zay atonga ny olona andray le filazantsara azahoana famonjena. Saingy zao ty fiangona tao Galatia nisy namadika azay ny jerevantsika ahoana moa zay satria ny apôstôly paoly dia nitenyty fiangonana mafy mihitsy hoe iza na misavy anareo zany hoe nisy mpitory hafa tao tsy nitory arak'izay filazantsara ny famonjena zay na zay hoe teny fahamarinana zay fa zao nironana kany amin'ny zavatra hafa. Nananatra mihitsy ny apôstôly paoly azay ny natonga ny teny hoe ry galatianina dala mafy zany fanambarana zany tombolanza hoe kristianina dala. Raha ohatra ka izao na ianao ny antefany zany teny zany dia mety mampieritreritra hoe inona moa no mahatonga an'andriamanitra miteny aho hoe ry kristianina dala ary hoe galatianina dala ny fiangonana dala. Inona ny antony dia ho aratsika kely ny tenin'andriamanitra. Andiny voalohany ary hatramin'ny andiny fadimy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry galatianina dala iza moa no nanimba anareo kanefa teo imasonareo indrindra no nanehoana maromaro na an' Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Izao ihany no tiako lazainareo amiko moa ny asan'ny lalàna va no nandraisanareo ny fanahy sa ny fitoriana ny finoana. Mahavariana le teny eo andiny faharoa ny asan'ny lalàna zany hoe ny anareo ny tandrona ny didin'andriamanitra ve natonga anareo nandray ny fanahy sa ny fitoriana ny finoana. Satria misy ny olona miantehitra fotsiny hoe zay mitandrona ny lalàna zay mitandrona ny didy kanefa zao tsy mahamarina antsika zany eo anatren'andriamanitra. Marina fa ny lalàn'andriamanitra didin'andriamanitra natao tandremana. Tena zany ve losa tsy zany tena marina mihitsy ny fanambarana. Raha ohatra zao tsika ka mijery ny soatra masina raha ny tenin'andriamanitra melohan'ny anoizako an'io dia zao no voalaza amin'ny salamo 114 salamo 114 ary ny andininy fahefatra dia ono ny tenin'andriamanitra manao hoe ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Jerevo tsara mihitsy fa ny didin'andriamanitra zany mena mba ho tandremana. Saingy zao tsy hainy olombelona mitandra ny didin'andriamanitra. Raha maha-olombelona tsotra fotsiny zao vatana fofonaina fotsiny amin'izao tsisy olombelona mahatandrina an'izany. Inona moa ny antony? Tena voalaza ny soatra masina fa nofotsika dia mandan'Andriamanitra. Ny saitsika mety manaiky ihany fa ao amin'ny nofotsika ao misy fandavana. Ary zay fandavana zay indrindra fantatr'Andriamanitra hoe saitsika ny anatanteraka an'io natonga an'Andriamanitra name-pamonjy name an' Jesosy. Raha verenantsika kely ary le Galatiana toko 7 ary zay ny antony toriana le filazantsara. Satria le filazantsara mihitsy ny atonga ny olona ao amin' Jesosy ary rehefa ao amin' Jesosy ny olona ka mandray le fanomezana dia ny fanamasina eken'Andriamanitra ho zanaka izy Andriamanitra ny miasa mahatonga azy lasa mahay mankatoa avy eo. Tsy avy amin'ny herin'ny tenan'ny olona eo. Zao ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaobany ary milaza hoe ny zozoro ozy izy tsy maniry raha tsy misy rano, raha tsy misy fotaka. Ny arefo va ozy izy raha tsy misy rano maniry. Toy zany totsika. Tsika raha tsy misy an'Andriamanitra, raha tsy le Andriamanitra mihitsy ny velona atao anatsika ato, tsy misy zavatra haitsika atao mihitsy. Ary zany ny antony ny filazantsara, le filazantsara mba ahazoan'Andriamanitra manatanteraka le teniny. Ka tanteraka le tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana toko 2:20 hoe tsy zaho ntsony velona fa Kristy ny velona ato anatika. Raha lasa ny abavy ty fiainana mandrakizay ty tsy resaka tokom-pivavahana akory fa resaka finoana io. Ary zay finoana zay indrindra ny mahatonga sarihana ny saitsika akany amin'le resaka hoe filazantsara famonjena nataon'ny tenin'Andriamanitra hoe tenin'ny fahamarinana. Raha tsika ihany ny tenin'Andriamanitra dia zao ny voalaza. Raha velantsika kely le Galatiana toko 7 teo dia
zao ny tenin'andriamanitra galatena toko fatelo ary ny andiny faharoa eo vaky fa eo amin'ny andiny fahatelo indray tsika de vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe adala toy zany va ianareo rehefa nanomboka tamin'ny fanahy ianareo dia tanteraka amin'ny nofo ankehitriny moa zany zavatra be zany de efa niaretanareo foana ka dia foana tokoa zany ary zay manome anareo ny fanahy zany hoe manome fanahy masina sy mahavita asa lehibe eo aminareo moa avy amin'ny asan'ny lalàna va izany sa avy amin'ny fitoriana ny finoana mazava mihitsy ny tenin'andriamanitra fa avy amin'le fitoriana ny finoana no izy tsy noho ny fitandremantsika ny lalàna nazaontsika ny fanahy masina ka ilansika zava tsy mihina zava-padirana za mitanina zao sy manao zao tsy any fa any amin'le fitoriana ny finoana noho zany ilaina fantarina mihitsy zany le filazantsara satria ao amin'le filazantsara zay nambaran'ny apôstôly Paoly hoe zao ihany tianareo tiako ambaranareo amiko moa ny fitorian'ny finoana va nandraisanareo ny fanahy masina sany mivokatry ny asan'ny lalàna raha lasany abavy tena io andriamanitra io fantatr'andriamanitra fa malemitsika olombelona na miezaka ary tsika olombelona tsy fantatr'andriamanitra fa zao tsy ahavita na inona mihitsy ary zay ny mahatonga ny tenin'andriamanitra hoe fahasoavana avy amin'ny olona iray noho ny fahamarinan'ny olona iray tsy iza fa Jesosy no zanak'olombelona tahaka antsika zao izy tokana ihany nahaina tanteraka ny didin'andriamanitra fa fahasoavana avy amin'ny olona anankiray io zay ihany no aizatsika mandeha koa araky ny didin'andriamanitra fitsipana raha tsika samitsika raha tsika fotsiny maha-olombelona tsika tsotro zao tsy ho vitatsika na ovinanoviana raha lasany abavy ary zany no natonga ny apôstôly Paoly ny teny hoe ninitsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo afa Jesosy indrindra fa izy vao omby teo amin'ny azo fijaliana any mihitsy zany le fiamonjena any zany le fiainana any zany ny atonga antsika ao amin'i Jesosy ao amin'Andriamanitra Andriamanitra misarika atsika mba hatonga antsika ao amin'i Jesosy ary rehefa ao amin'i Jesosy tsika de izy kosa mitondra antsika ao amin'Andriamanitra aveo mba hazo fiainana hitatsika tamin'ny farany le hoe le jaona voalohany toko voalohany andiny faharoa jaona voalohany toko voalohany ary ny andiny faharoa de zao koa le tenin'Andriamanitra eo amin'ny andiny faharoa manao hoe fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay dia tonga vavolombelona ka nanambara aminareo ny fiainana mandrakizay zay tao amin'ny iray ka efa naseho taminay le fiainana mandrakizay tao amin'Andriamanitra mihitsy no nasehony teo amin'izao tontolo zao amin'ny fomba hoana nanehoana nampisehovan'Andriamanitra n'zany zay no natonga le jaona toko voalohany ary ny teny de tonga nofo ka niara-nonina tamintsika Jesosy zany io fiainana io ka ahoana ny tonga antsika amin'i Jesosy na hoe ahoana ny tonga antsika amin'le fiainana ahoana ny azahoantsika n'le fiainana zay mahatonga le filazantsara manao hoe ao aminy ianareo rehefa nino rehefa renareo ny teny fahamarina de filazantsara famonjena anareo eny ao aminy ko ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina raha lasiny abavy ny atonga antsika amin'i Jesosy ny tanjon'Andriamanitra zay ny nanomezan'Andriamanitra n'le teny fiainana zay ny nanomezan'Andriamanitra an' Jesosy mba hatonga antsika ao amin'le fiainana mba hatonga antsika azo le fiainana mandrakizay ihany koa satria rehefa ao le fiainantsika de mazava ho azy araky ny tenin'Andriamanitra ao amin'le jaona voalohany toko fahadimy ihany koa ary ny andiny faraky ambe folo de zao ny tenin'Andriamanitra hoe azao ny fanambarana fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika ary eo amin'ny zanany izany fiainana izany zay manana ny zanaka no manana ny fiainana zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra de tsy manana ny fiainana na de mivavaka atsika raha vao tsy ao amin'i Jesosy de tsy manana fiainana mandrakizay o Jesosy hoe maro nanao amiko amin'izany androzany tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zay tsy efa nanao namoaka deminy tamin'ny anao tsy efa nao asa lehibe maro tamin'ny anao de o Jesosy taminy hoe ao izy tsy mahafantatra akory ianareo atraitray melamiko ianareo mpanao meloka olona mivavaka zao namoaka deminy ary nisy fagagana famatana zao nefa lazain'Andriamanitra lazain' Jesosy hoe tsy fantatra ianareo hatrazay nahoanany ny tsy nafantarin'Andriamanitra satria tsy tao amin'i Jesosy tsy tao amin'le fiainana izy tsy ao ary rehefa tsy ao amin'le fiainana izy mazava ho azy zany fa zay ny tenin'Andriamanitra hoe zay tsy manana ny zanaka de tsy manana ny fiainana anjarany ora tsiray avy no mandinika zaho zay mitory ty ianao zay miaino tsika zay mpitory filazantsara
tena le filazantsara ny famonjena marina ve ny toritsika mba hitondra fiainana ho an'ny olona zay miaino sa ny mamay antsika dia natonga ny olona ivangongo tangorona hoe tiana toko fivavahana raha vo zay ny fisainana dia tsy ao amin'Andriamanitra zany tsy ao amin'ilay fiainana zany ary zany ny antony mahatonga an'Andriamanitra miteny mihitsy araka ny teny Jesosy hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao tsy misy lalana makany amin'Andriamanitra afa Jesosy izy ny fiainana izy ny azahoantsika fiainana ary izy koa nataony hoe izy ny lalana izy ny fahamarinana mazava zany fa le teny fahamarinana zay nambara hoe filazantsara famonjena manambara an' Jesosy le fiainana manambara azy le lalana makany amin'Andriamanitra le fiainana mandrazay ihany koa manambara azy izy koa mbola ambarana hoe midira mivavady ety mandehana amin'le lalana tery mbola nambara ny tenin'Andriamanitra zany ao matotiko afito andiny fahatelo ambin'ny folo raha lasina bavy tsika rehetra zay miaino zao fandaharana zao averiko ihany tsy resaka tompivavahany ty ny fiainana mandrazay tsy resaka tovivavahana fa zao resaka finoana ny teny fahamarinana dia ny filazantsara ny famonjena ndray andro nisy olona nanontany pastera ina toko fiavahana misy anao zay misy anao no andehanako raha lahy iny zany fanambaranao zay misy any andehananao tsy miteny tsy afaka hiteny aminao zay misy ady andao ary anaraka ianao fa zao ny tena marina zay misy an' Jesosy no andehanantsika fa raha vo zay ny nanambaranao dia zao verytsika satria tsy fantatrao hoe aiza moa za ty ny ao am' Jesosy raha lahy ny tena azo antoka fa zay fanambaranao zay misy anao no andehanako tena mampatahotra zay teny zay rirasaina bavy azay no saritako ny saitsika ihany keo azay no mahatonga antsika miandra sy miaino zao fanambara fampaherezana zao inona ny antony mba hatonga antsika tena eoripako amin'ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara ny famonjena zay misy an' Jesosy zay ny tokony isy zay ny tokony isy anao zay ny tokony isy antsika tsirairay avy ary zava-dehibe zay misy tenin'Andriamanitra zay mialohan'ny hamaranako azy dia misy tenin'Andriamanitra ihany koa ao am' baiboly ao fantatsika moa zany le tamin'ny herintsika nahita hoe tsy misy anarina fa mena ty amba masoandra zao na famonjena afa-tsy ny anaran' Jesosy zao ndray misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matetiko voalohany dia ao ny fen'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny andininy faraky amby roapolo amin'ny anaran' Jesosy ihany koa zay fantatry ny olona rehetra zay teny zay manao hoe ary hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe Jesosy dia toy izany hoe fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany ny olon'Andriamanitra rehetra zany zay tonga nandre le teny fahamarinana ny filazantsara ny famonjena tonga zanak'Andriamanitra dia afahan'Andriamanitra na afahan'Andriamanitra amin'le fahotana azay ny andohany lesitsika voalohany indrindra amin'ny manaraka dia ho hitantsika eo ny tohiny amin'ny manaraka satria amin'ny manaraka tsika dia hijery amin'izay ny amin'ny hoe ny ota zay nahatonga an' Jesosy ho zanak'olona raha lasany abavy fitiavana mandrazay nefa nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao ianao tsika tsirairay avy zao mpanota avokoa teo an'Andriamanitra kanefa zao nahatongava an' Jesosy nanorany aina monjy atsika dia zao ny fitiavana tsy tian'Andriamanitra ho very zasy ianao tiany ny atonga antsika ho afaka amin'ny fahotana ary tiany ny atonga antsika ho tonga zanak'Andriamanitra rehefa nandre le filazantsara sy teny fahamarinana dia tiany ny atonga antsika ho zanak'Andriamanitra ka handray ny fanamasina aneken'Andriamanitra antsika ho zanany marina ka dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny hiasa ao antsika tsirairay avy ahitantsika ny tohany fanambarana zao fampianarana zao sy ny tohany amin'ny hoe fampaherezana ihany koa amin'ny manaraka ka dia misy manantena ho raha lasina bavy fa ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy ny fiadanan'Andriamanitra tonona aminao zay mihoatra ny fanrehetra dia ho amintsika ho aminao rahalahy ho aminao anabavy ho amintsika rehetra zay miaino ka dia ho tanteraka amintsika koa reo teny fiasan'Andriamanitra zay sady sony lehibe indrindra zay fanampanantenan'Andriamanitra raha teo ka dia ho aza reriany any ny voninahitra izy no deraina ny siankalazana mandrakizay amen hivavaka isika saotranao zay Andriamanitra ny amin'ny fanambaranao fa tsy resaka tompivavahana na fikambanana ny fiainana mandrakizay fa
fa nsarianao ny sainay mba hitodika makany aminao le filazantsara le teny famarina filazantsara famonjena ka atonga anay ao amin'i Jesosy mba ho zanak'Andriamanitra tahaka an' Jesosy eo amin'izao fiainana izao, tahaka ny Adama izay ny fironinao ka nataonao hoe andeha isika morona olombelona tahaka ny tarentsika tahaka ny elontsika. Ka dia misaotra ny asa ny fahasoavanao aminay tsirairay avy, misaotranao koa ny etaeta izay ataonao aty anatinay, ary dia misaotra ny fampaherezana avy amin'ny fanahinao masina sy ny teninao izay nomenao koa androany. Ka dia ny fiadananao anay tsirairay avy ho an'ny olona rehetra izay niaino izao fandarana izao sy ny ankohona sy ny fianakaviany manontolo, amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponao vonivavaka. Amen. Mino aho fa dia ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra tompoko, dia manao velomantsika rehetra ny tokantrano mirarosoa indrindra tainany samy tain'Andriamanitra tao.